fa isy ihany koa ny fanaovana vaksiny maimaim-poana andreo biby any an-tokantrano toy ny saka sy ny alika izay ataon'ny fanjakana atoato mba hiarovana azy ireo amin'ny aromotana. Nisy ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny foibe fitantanana ny fiompiana sy ny ONG Gare Kavi avy atsy Afrika Atsimo androany amin'ny amatsinina vaksiny fanefitry ny aromotana any Madagasikara. Velozislain no mitatitra ny andindiny izay. Isy vaksiny 5.7 dozy ho tonga eto Madagasikara mba hiadiny amin'ny haromontan'ny biby. Isy aorian'izay ny fanaovana vaksiny maimaim-poana ho an'ireo saka sy ny alika manerana ny Madagasikara afaka iray volana sy tapany eo. Androany no lana tanterahana fanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny direction régionale amin'ny sanan'ny fiompiana sy ny ONG GAC izay anome maimaim-poana ireo vaksiny ireo. Efa retsika ombenambeny ny loza manjo ny mpiarabelona amintsika dia izay no natonga ny fitondram-panjakana mitondra vahaolana maharitra ahafahantsika hamaha ny haromotana eto amintsika. Raha entsika fa hoe ny ady amin'ny haromotana dia fanaovam-baksiny, rehefa zany fanaovam-baksiny zany dia tsy tratra ny volany ireo mpiara-tanindrazana amintsika. Ka zany natonga fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère miara-miasa amin'ny sampandrara amin'ny fahasalaman'ny biby nitady fiara-mpiara-mombonatoka izay miady amin'io haromotana io maneran-tany. Ka ny ONG Garka zany no anisany lohalaharana amin'ny ady zay ka io koa zany ho anatiny fiara-miasa miaraka amin'ny OIE zay amin'ny ady atao amin'ny haromotana zay. Tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao zany ny Garka. I Garka dia efa mandroso sahady any amin'ny vaksiny zany manodidina ny 75,000 dozy eo ho atao eto Madagasikara amin'ny tapany voalohany. Dia hitohizana zany izy io ny isam-vaksiny atao zay amin'ny herintaona manaraka. Ny tanjona ohatra atao dia hoe famongorana tanteraka ny haromotana eto amintsika. Azo atao zany, azo ari-tanterahana zany. Mahafaty olona maro ny haromotana eto Madagasikara raha ny fanazavana no entiny tompona andraikitra androany. Ny faritra aloatra mangoroiny no tena ahitana tranga betsaka indrindra eto Madagasikara. Andiany voalohany ihany ireto vaksiny ho tonga ireto fa mbola isy koa ny manaraka. Ny tanjona dia ny anafoana ny aretin'ny haromotana any amin'ny taona 32.